Falmerabahantsika rehetra le avana tratra ity sabotsy fahatelo amby roapolo amin'ny volana jona ity. Ary dia mamaky atsika amin'ny zao mofinaina izao. Ny Exodus toko fahatelo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo no mofinaina atsika ry avako. Exodus toko fahatelo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny iraika ambin'ny folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Aza manangatsao foana, aza mifandray tanana amin'ny ratsy fanao fa volombelona mampidi doza, aza manaraka ny maro anao ratsy ary aza mamaly ny amin'ny adin'olona hivily anaraka ny maro amadika ny rariny, aza mandravaka ny tenin'ny malahelo eo amin'ny fandaharan-teniny ianao, raha hitanao maniny omby ny fahavalonao na ny boriky ny tiaverenao any amin'ny mihitsy zany, raha hitanao ny borikiny izay makalanao mionaka ao ambanin'ny entany, dia aza malaina monjy azy ianao fa manampinina manao mahazo tokoa. Aza mamily ny rariny izay anana ny malahelo ao aminao raha manana ady izy. Manalavira izay teny lainga, ary aza mamono izay tsy manatsiny sy izay marina ianao fa tsy hanamarina ny meloka. Ary aza mandray kolokolo fa ny kolokolo mahajamba ny masony mahiratra sy mamadika ny teniny marina. Ary aza mampahory vahiny fa ianareo mahalala ny fon'ny vahiny satria efa mba ny vahiny tany amin'ny tany Ekipta iananareo. Ary eny taona no hamafazo anao amin'ny taninao sy anangonanao ny vokatra, fa amin'ny taona fahafito kosa dia atsarotra ao tsy ho volena izy, mba tsy hisoan'ny malahelo, mba hisoan'ny malahelo amin'ny firenenao, ary izay sisan'ireo dia mba ho an'ny biby any an-tsaha kosa. Toy izany koa no ataonao amin'ny tany mbolopika ao sy ny tanin'olivanao. Ray masona no masinay ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ity Exodus toko fahatelo amby roapolo ity rehefa ny manontolo mihitsy dia miresaka ny toetra ny kristianina ao anatin'ny fiarahamonina. Ny kristianina ao anatin'ny fiarahamonina rehefa koa dia kristianina tsy hoe olona fe olona fotsiny, fa tompona andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina izy. Ary io no ataontsika hoe mampiavaka ny kristianina ny fiarahamonina, tsy hoe tsy eo amin'ny kristianina ny fiarahamonina tsy hoe velona ho an'ny tena, iny matetika fitentsika amin'ny mofinaina, fa ny hoe ny kristianina dia olona mandray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina misy azy izy. Tsy hoe mandray andraikitra hoan'ny tenany ihany, fa tena mandray andraikitra mihitsy manana adidy amin'ny fiarahamonina izay misy azy, hitantsika amin'ny bokin'ny Exodus tony zany. Dia indreto ary misy toetra vitsivitsy izay hamantarana ny hoe kristianina tompona andraikitra ao anatin'ny ataontsika hoe fiarahamonina. Ny andininy fahatelo amby roapolo dia ozy manao hoe averentsika zavaina ilay andininy moa zany, dia izay fotsiny ihany ataontsika an'io ary zavaintsika na averentsika amin'ny teny azahoana azy fotsiny. Ny andininy fahatelo amby roapolo dia azo adika manao hoe aza manangatsao foana, na aza mifandray tanana amin'ny ratsy fanao ova volombelona mampidi doza. Ao anatin'ny fiarahamonina ny misy anao dia ny hevitra zany dia izao: aza manaparitaka vaovao tsy mitombona, aza manaparitaka vaovao tsy azonao antoka, aza manaparitaka vaovao izay tsy vitanao akory ny fanadihadiana azy na vitanao akory ny famakafakana azy, dia aza paritaka amina tambajotro zany na aparitaka na ambavy zany ao anivon'ny fiarahamonina izay misy anao. Fa tsy fomba ny kristianina tompona andraikitra na ataontsika hoe olom-pirenena vanina mpino izany toetra manaparitaka vaovao tsy marina, mampalemy sainany olona, manakorotana ny fiarahamonina zany. Ary faharoa, hoy izy manao hoe aza mifandray tanana amin'ny ratsy fanao ova volombelona mampidi doza. Io le teneny amin'ny fitenin'ny tanora manao hoe aza manao dil amin'ny ratsy fanahy, zany hoe aza manao fanekena amin'ny ratsy fanahy ianao, na aza manao fanekena hanao ratsy, aza manao fanekena hanao manolotra ny tenanao hanao ratsy, hanay ho fiasan'ny ratsy eo anivon'ny fiarahamonina. Dia andininy faharoa, aza manaraka ny maro hanao ratsy,
ary aza mamaly iny amin'ny adin'ny olona hiviry anaraka ny maro hamadika ny rariny. Dikan'io dia zao indray manao hoe tsy hoe rehefa ataon'ny maro anisa dia tsara, tsy hoe rehefa ataon'ny maro anisa dia mety, tsy hoe rehefa ataon'ny maro anisa hoe mendrika dia mendrika, fa aza manaraka fahatany izay ataon'ny maro anisa ho tsara ianao. Fa ny zavatra ataon'ny maro anisa ho tsara mety ho ratsy io mason'Andriamanitra. Zay heverin'ny maro anisa ho mety dia mety tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra. Aza manaraka anjambany izay ataon'ny maro ianao. Fa ny maro mety ho diso, ny betsaka mety ho diso. Zany hoe ny zotra masina dia manazava fa mety ho fandrika ho an'ny olona hoe mena maso anatrehan'ny be sy ny maro ka dia hoe zay alehan'ny olona ny mba ho ale, efa fanaon'ny olona izao, efa fitafon'ny olona izao, efa fomba ny maro anisa izao. Dia zay no nafara ny tompo eto manao hoe tsia, aza manaraka ny maro anao ratsy ianao. Zany hoe tsy hoe ny maro manao ratsy, maro anisa manao fitafiana tsy mendrika, ny maro anisa manao toetra tsy mendrika, mandeha efa zary mahazatra ny maro anisa ao anatin'ilay fiarahamonina, ny fiainana tsy mendrika, ny fidorohana, ny fisotroana, ny alkôla, zavatra efa mahazatra ny olona ny hoe mahazatra ny maro anisa ny rehefa fety dia tsy maintsy mifarana amin'ny toaka, rehefa fety dia tsy maintsy mifarana amin'ny alkôla. Mety ho mahazatra ny maro anisa zany, fa aza manaraka an'izany ianao, na ianao rery azy izany eo, aza manaraka an'izany. Ary hoy izy manao hoe tandremiko fa aza manaraka fahatan'ny maro anisa koa ka hamadika ny rariny. Mety ny maro anisa, mety ny akabeazan'ny olona rehetra, ny akabeazan'ny fiarahamonina hamadika ny rariny. Ilay rariny efa fantatra fa io, saingy izao ny maro anisa tsy tia ilay rariny, dia iraitsy kombakomba ny rehetra satria efa simba ny sain'ny maro anisa, efa simba ny sain'ny fiarahamonina, dia tia hamadika, tia hiala amin'ilay rariny izy, tia hiala amin'ilay mahitsy izy, tia hiala amin'ilay mety izy. Tandreminao tia nitenena dia ny hoe aza atao maro-dalana, aza atao maro-dalana amin'ny fanapahan-kevitra ny hoe zao nataon'ny maro anisa. Fa ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany. Tsy hoe rehefa ataon'ny maro dia mety, tsy hoe rehefa ataon'ny sarababem-bahoaka dia mendrika, tsy hoe rehefa hoe ataony hoe marina dia marina. Dia indray andininy fa telo manao hoe aza mandravaka ny tenin'ny malahelo amin'ny fandaharan-teniny ianao. Dikan'izany dia izao, aza miantany fahatany koa amin'ny mahantra sy ny malahelo ianao. Fa tsy hoe rehefa mahantra dia manana ny rariny mandrakariva, ary rehefa manan-karena koa dia diso mandrakariva. Aza mietreritra n'izany fa ny fiarahamonina dia mietreritra manao hoe fanjakan'ny madinika izao, rehefa madinika dia tsy maintsy manana ny rariny, rehefa madinika dia tsy maintsy hoenoina, rehefa madinika dia tsy maintsy amalinina. Tsia ho izy, aza mandravaka ny tenin'ny malahelo ianao. Dikan'io teny eo raha-bakiteny dia ity tandreminao ny miandany fahatany amin'ny malahelo, satria malahelo izy dia homenao azy ny rariny. Tsia tandremo so miandany fahatany amin'ny be sy ny maro, fa aza miandany fahatany koa amin'ny malahelo. Fa tsy voatery hoe rehefa malahelo izy dia voan'ny tsindry azo lena zay ka dia tsy maintsy homenao ny rariny. Tsia mety tsy tsindry azo lena ny mahatonga azo malahelo, fa mety ny toetrany, mety ny fiainany io zany dia aza miandany. Tsy hoe rehefa mahantra dia tsy maintsy homena ny rariny, tsy hoe rehefa mahantra dia tsy maintsy na dia mandika lalàna aza ny mahantra, na dia mandika ny fitsipika aza ny mahantra, na dia efa manao zavatra tsy mendrika aza ny mahantra. Ny malahelo dia izao, tsia rehefa tsy noho ny fahantrany no hitsaranao azy, fa noho ny tsy mety ataony. Dia andininy manaraka indray dia mamaha izy manazava izy manao hoe andininy fahaefatra, raha hitanao maniny ombony fahavalonao na ny brikiny dia avereno any aminy mihitsy zany. Zany hoe izao aza faly raha toa ka fananana na simba fananana na hitanao ny fahaverezany ny fahavalonao. Briky moa tamin'izany fotoana izany dia arena ny omby, dia arena dia raha ilay briky reny na reny omby reny dia zany hoe mandeha makany amin'ny tsita, mandeha makany amin'ny sahan'olona zay alefa aveo teraka fahavoazana ho an'ilay tompon'ilay omby, hoe manimba zavatr'olona lay briky na lay omby na tsita mihitsy le zavatra rehefa aveo le ombin'olona dia izy manao hoe avereno any amin'izany.
atao zany ohatra hoe raha mahita ny poketra ny fahavalinao anao ka latsaka, raha mahita ny volananao ka latsaka de tenenizy manao hoe hoay latsaka ny volanao faraiso. Raha ohatra ka sendra misy namaky ny tranony fahavalinao, tranony olona tsy tianao ka fantatrao le rangalatra azy de aza atao hoe zara velao vely ihany, zany no izy sakoa zay, tsy zany. Fa raha ohatra ka fahavalinao na olona zay tsy tianao ka hitanao fa very ny fananany ary fantatrao fa naka azy de teneny hoe hitsy ny naka azy, na hoe ity averiko aminao ny zavatra zay, hitako latsaka tary ny zavatra ao, hitako tarika de indro ateriko ato aminao. Misahirana ianao manatitra ny zavatra ny namanao, ny fahavalinao any amina ohatra ka hitanao hoe latsaka na simba na very. Dia so manao hoe amandiny fahadimy, raha hitanao ny birikin'izay mankahala anao mionaka ao ambany entana de aza malaina monjy azy ianao fa manapiny namanao amin'ny mahazo tokoa. Raha mankahala, raha hitanao ny birikin'izay mankahala anao, zany hoe ny biriky moa tamin'izany fotoana zany mpitondra entana ka ndraindray ny biriky mitondra entana ohatra le lombo ety amintsika mitondra sarety reny de ndraindray mitondra entana mavesatra izy reny, de ndraindray kely aina na no toezahatra maro samihafa de mitolatsika ilay biriky, de ilay zanabiriky sana ilay biriky na ilay omby de tsy ndriny entanao izy, zay teneny mionaka, zany hoe io fa tsy ndriny ilay entanao de ina no mitranga maty ao ilay biriky satria mavesatra le entana tsy zaka ntsony. Dia hoy izy manao hoe apio izy, ndana apio ny namanao manampy an'ilay biriky, manala an'ilay entana eo ambonin'ilay biriky mba hafa mitsangana ilay biriky. Inona ndika zany? Ataovy hoe mandeha mahita ny namanao anao mpanina eny an-dalana eny amin'ny fiarakodia, eny an-dalana mitondra entana na sahirana kanefa fahavalinao io, hitanao zao izy fa mpanina vaky pneu ny andro riva, ny andro toerana temijanona ianao de apio izy. Aza eritreretana manao hoe aza ny fakahalana no atao betsaka tompony teny farany, fa ataovy ampy ianao no mahita ny nama fahavalinao zany ka mahavoafavoazana fa apio izy. Dia raha ohatra ka mahavadika amin'izao andro antsika zao zany de ataovy hoe asa mitondra mandeha eny an-dalana eny ka hitanao le olona tsy tianao fa ataovy hoe fahavalinao zany sanatria misy ka paniny izy na simba ny automobily eny an-dalana, vaky pneu, tapaka rotule, sahirana, manao accident de aza lalovana fotsiny izy. Fa ampio izy, inona ny anapinanao? Misy krika avy any aminao, misy fitaovana avy any aminao, zay ny dika io teny io raha ampiarina avy hatrany amin'ny fiainantsika. Jereo zany lay aza mamaly ratsy ny ratso ny filaza teny testamenta vaovao. De zao koa nefa jereo koa lay biby zay mijaly, iny koa jerenao. Dia fahaenina, aza mamily ny rariny zay ananany malahelo aminao raha manana ady izy. De izao ndray le tery ambony manao hoe aza miandany fahatany amin'ny malahelo ianao fa amity ndray de zao tandremindray ianao ka mangalatra ny rariny tokony hoan'ny malahelo nefa alainao. Zany hoe raha manana ady aminao ny malahelo ny mahantra no ianao kanefa rariny zao mihitsy, saingy tsy manana fahafahana, tsy manana hery hoentina makany amin'ny tribunal izy, tsy manana hery hoentina akory izy hakana avocat izy, tsy manana hery akory izy hakana huissier izy, tsy manana hery akory izy afaka tena ahafahana miady aminao, nefa izy marina. Ianao azy nefa ny marina fa ianao tsy anao ny marina fa anazy, saingy tsy afaka miady izy de zao aza maka ny rariny tokony ho anazy ianao. De izy koa manao hoe andiny malalaka manao hoe manalavira zay teny lainga, andiny fafitotsika zany zao, ary aza mamono zay tsy manatsiny sy zay marina ianao fa tsy anamarina ny meloka. Ina indray ny dikan'izany? Aza manalavitra zay teny lainga, tsy hoe aza manalavitra zay lainga fotsiny lay izy, fa zay teny lainga zany hoe misy zavatra zay amin'ny teny frantsay misy cause, misy zavatra ohatra hoe le zavatra tsy le teny ihany, le teny zany hoe misy fandaharana, misy programme lainga zavatra, misy fikasana lainga, misy fikasana tsy fahamarinana. De tandreminao tsara fa mety misy fantatrao fa vondron'olona manana fikasana anao zavatra tsy mety, vondron'olona na fikambanana na olona na mpinamana na vitsivitsy manana fikasana hanao zavatra tsy mety na miray tsy kombakomba, mantsiry ianao zany izay fikasana anao ratsy na inona na inona. Zay ny dikan'io teny io avako malala.
ary tandreminao tsara fa ao anatin'izany fikasana zany mandrakariva de mety misy fandatsahanaina rehefa misy fikasana ratsy rehefa misy tsikombakomba zay antsoina hoe misy cause lainga zany izara tsikombakomba ratsy ao dia hoy izy manao hoe tandreminao tsara amsiro zany manjary mahatongatra any amin'ny famononany tsy manatsiny zany manjary mahatonga ny famononany olo mariny zany de tandreminao tsara mihitsy fa tsy anamarina an'izany mihitsy aho ny tompo. Andiny fahavalo ary aza mandray kolikoly fa ny kolikoly mahajamba ny masony mahiratra so madika ny teniny marina de izao aza mandray fa matotra amin'ny andiny fahafito aza mandray fahatany fanomezana ianao fa aza mora manaiky fahatany fanomezana tolotry ny olona ianao fa izao reny fanomezana reny mety ho fandrika ao anao zany hoe nadray misy olona tsy fantatra ao akory olona mandodona ao aminao olona manatitra zavatra ao aminao tsy fantatra ao akory na ny antony na ny inona ny hoe tsy fantatra ao akory izy tsy fantatra ao akory aninona any aminao izy na tonga any aminao izy ny andraikitra ambony sy fanapa-kevitra tazoninao tandreminao tsara ny kolikoly fa mamandrika sy mamatotra anao reny ary mahatonga anao tsy afaka manana toe-tsaina mahay manavaka intsony amin'ny andraikitra mavesatra tazoninao onivy ny fiarahamonina zany tiavako malala de tena mitranga mihitsy ny hoe ny kolikoly de zao lay zavatra atolotra mba ahajamba ny mpanapa-kevitra mba ahajamba ny olona amin'ny fitsarana zay ataony io teneniny io ka tonga azy hanadino ny andraikiny hanadino nyzay tena antom-pisiny tokoa. Riny fahasivy ary aza mampahory ny vahiny fa ianareo mahalala ny fonony vahiny satria efa mba vahiny tany amin'ny tany Ekipta ihany ianareo inona ny dikany indray mba jery aza mampijaly vahiny aza mampahory vahiny efa andevo nareo tany Ekipta nandritry ny 400 taona fantatrareo zany fahorian'ny andevo ampiasain'ny olona fantatrareo ny lanja zany antsony hoe vahiny de efa mba mivahiny ianareo aza dia ampijaliana ny vahiny. Dia ny fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo de ratsorona de zao manao hoe mba topazo mba manokana amin'izay omen'Andriamanitra anao de manokana ianao ny fotoananao manokana pahany amin'ny vokatrao manokana pahany amin'izay fitahinao anao mba ho an'ny namanao mba ho an'ny hafa mba ho an'ny zavaboary mba ho an'ny tontolo iainana topazo maso ny sahirana ny jamba ny sahirana ny rona ireo tratry ny tsinga azo lena ireo vohilika eo amin'ny fiarahamonina de mba manokana ianao fotoana mba manokana ianao apahany amin'izay fitahina ho an'ireo zay nydikany hoe mitsahatra tsy miasa ianao amin'ny taona anankiray ary iny taona iny de sady fitsaran'lay tany iny fiarovana ny tontolo iainana iny mba tsy trandrahanao hatramin'ny faran'lay tontolo iainana hatramin'ny farafofonain'lay tany de tena poteny fa mba azo fitsarana izy ary amin'izay fotoana zay nisy tavela ao de ny tavela eny kosa mba ho an'ny malahelo ho an'ny biby ho an'ireo kambody sy ny sisa rehetra zay ny afaka ohatra ka avoaka amin'ny heviny amin'ny fehezantena amin'ny teny mahazatra antsika lay andiny fenam-pamanarana de zavatra telo ihany ny dikany zany dre afaka malana de izao ny kristianina tompona andraikitra de zao kristianina mahay manavaka tsara ny fiarahamonina ka tsy ny fakahalana ny fahavalo akory tsy ny fakahalana olona ny tompony teny farany mahafantatra hoe tia ny tsy fifitovikevitra de tsy nitonga any amin'ny fanombana venan'olona na fanombana ny zavaboary. Ny faharoa de ity ny kristianina tompona andraikitra ny fiarahamonina de kristianina tena mandala ny aina sy ny firidra ny fiarahamonina tsy mpanakorotana ny firidra ny fiarahamonina izy ny filaminam-piarahamonina izy tsy ny tenany ny zava-dehibe fa ny filaminam-piarahamonina ary ny kristianina tompona andraikitra de manao zava-dehibe ny marina sy ny fiarovana ny hafa sy ny tontolo iainana. Vavakisika toba misaotranao zay noho ny amin'izany toe-tsaina na moraly kristianina iainanay ao anatin'ny fiarahamonina zany ka tsy hijorona ianananay fahavalona iza na iza tsy anaparitahanay zavatra tsy marina animba amin'ny fiainany namanay ary tsy ny fifaly ary tsy faly amin'izay mety ho fahavoazan'ny hafa zahay na ny fahavalo zay tsy tianay akory aza fa ampianarinao zahay hisokatra amin'ny fitiavana tahaka ny Jesosy zanakao zahay maty ny solo anay ny solo
ny tsy fahamarinanay, ny tsy fahatanterahanay. De omeo fo antry zay ary ho mpitoerana ty anatinay ny fanahinao masina. Anananay fo mangoraka, anananay fo fitiavanamana, anananay fo fitiava-tanindrazana. Misaotra Jesoa. Amen.